Tanjona zay ny asana mafy tamin'ny resaka communal satria fantatritsika efa iny epita ho any amin'ilay sénatorial sy ny samihafa orinany io orinany sénatorial isy ny vitana lehibe ny faritra lehibe ny faritany dia zay ny asa ara-politika nataon'ny HVM ny ananana ny maro anisa tao anatin'ny commune soran'Andriamanitra zany fa dia nahazo ny maro anisa betsaka eto amin'ny firenena ny HVM tsy araky ny ahin'ny sasany hoe tsisy ninony io pokaty io izy io aloha zao politika ndresako eto io izy io zao ny olona nyteny an'izany isao le anazy hoe firy ny azony dia zay ny sitraky ny vahoaka ny anjaranay zany zao dia zao sady zay dia efa manomana an'izany ary tena miasa be ao anatin'izany fandaminana ny atongavana any amin'ny azahoana ny maro anisa ao anatin'ny sénatorial raha ny lojika politika fa io moa ny fampandrosoana ny firenena no katsahana ary ny raha tsorongama dia hoe ny olona tsy ao anatin'ny sehatra ny gouvernement no entina hifanao ara-kevitra ara-politika rehefa tsy mitovy amin'ilay hevitra fototra hoentin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministre ianao dia ianao mihitsy araneny tokony miala fa any amin'ny député any amin'ny sénateur sy ny sisany any ny adevitra politika any rehefa tsy mitovy ny hevitra fa ato olom-boatendry ahoana moa ny andeha hiasana hoe ianao ny politika ianao androdana an'ilay fanjakana nefa ianao ministra ohatra zany nama doko hoe zavatra mampiembotra zany